Faly miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, raha omen'Andriamanitra izao fotoana izao isika ity Maraim-baovao ity izarana amintsika ny tenin'Andriamanitra, dia mamangy atsika isa-tokantrano amin'ny alalan'izao fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izao. Vavaka isika. Dera laza voninahitra no asandratray ho anao, ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino, fa tsara ianao ary ny famindraponao maharitra mandrakizay. Misaotra anao izahay noho izany fahasoavanao lehibe tsy tambo isaina izany, fa amin'izany fahasoavanao izany no mbola mahavelona nahay toy izao. Ary indrindra ny ahafahanay miresaka aminao, manambara fa tianay loatra ianao, ary tsy manakatona ny varavaran'ny lanitra aminay, fa manokatra izany mba hiaonanay aminao, Andriamanitra velona. Andreny teninao izahay dia mitahianay mba hahay mihaino tsara, hanana sofina mahay mandray tsara ny teninao. Dia aveo Jesosy Tompo mitenena fa mihaino anao izahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra amin'ny perikopantsika amin'ity anio ity ry havana, dia izay voasoratra ao amin'ny Joba 9:20 ka ny 5:20 hatramin'ny 7:20. Joba 9:20 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny Mpanavotra, ka hitsangana ny am-parany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao sy afaka amin'ny nofoko aho, dia hitan'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy, ary ny masoko no hijery, fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Joba, tena tantara mahafinaritra ary mahaliana ny amaky sy ny eritreritra azy rehefa mahatsiaro tena ny olona iray fahalalovan'ny zava-sarotra, kanefa ao anatin'izany zava-sarotra izany dia hita ao ny tanan'Andriamanitra mihazona sy mitantana. Ampiasain'ny olona ihany koa ny bokin'ny Joba mba hanamarinana ny mety tsy fahatanterahana eo amin'ny olona. Ary fanao matetika rehefa mampionina amin'ny fahafatesana ny tenin'ny Joba izay milaza hoe Andriamanitra no nanome ary izy koa no maka. Zany hoe toa te hilaza fa na ny fahafatesana aza dia avy amin'Andriamanitra. Maro ny mpandinika sy ny mpanao heviteny no mifanohitra hevitra ny amin'izany zavatra izany. Amin'ity anjarantsika ity dia valiteny ataon'ny Joba tamin'ny fanakianana mahavaivay izay nataon'ireo namany amin'izao fahoriana mianjady amin'izao ity. Tsy valiteny voalohany fa efa valiteny aty manakaiky ny ho faraparany amin'izay navaliny ireo namany. Rehefa niara-pahoriana Joba, ny zanany maty, ny arenany fongana, ny vadiny nahafoy azy, ary misy teny ny Joba amin'ny fitarainany aza fa na ny fofinainy vadiny, na ny fofinainy aza, ny fofinainy vavany aza efa tsy tiany vadiny,
efa mankaloiloy na dia ny vadiny aza dia naloiloy ny aminy. Ary dia tena mafy tamin'ny Joba zany zavatra izany. Mba nisy ireto namana sakaiza izay heverina hoe sakaiza tsy mahafoy, mba nanre tany amin'ny toerany rehetra any avy any dia tonga hiazakazaka hitsapa alahelo hampahery an'i Joba. Izay no mety tena anton-dia. Kanefa rehefa tonga teo anatrehan'i Joba dia izay heverina ho fampiononana alahelo an'i Joba dia lasa fitsarana an'i Joba sy fanameloana azy. Ary maro ireo lahan-kevitra izay nolazainy reto namany Joba ireto, ry Bilidata, ry Jofara sy namany ry Elifaza, izay heverina fa ho fananarana an'i Joba, hiekeny Joba fa izao zavatra mitranga aminy izao, raha mitranga dia tsy mitrangatranga foana, fa Andriamanitra tsy mba mamely ny olo marina, fa izay manao ny ratsy eo anatrehan'Andriamanitra no valian'Andriamanitra ratsy. Koa dia valy ny fahotana nataon'ny Joba izao miantra amin'izao, ka noho izany tokony hiaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, hanao fifonana eo anatrehan'Andriamanitra i Joba. Dia io ny tena ady hevitra be tamin'i Joba, izay tsy neken'ny Joba mihitsiny. Fa i Joba dia nieritreritra tao am-pony fa nanao izay sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fiainany rehetra izy. Nanao izay sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fiainany rehetra izy, eny amin'izay mety ho azo ny sain'olombelona ho eritreretina aza fa marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, dia nataon'i Joba izany. Ary tsy nanameloka azy ny feon'ny fieritreretany tamin'izany rehetra izany. Ary io no tsy naneken'ny Joba nianatra na ny toa fampiononana nataon'ireo namany, satria toa vao maika namelona fery tao anatin'ny Joba izany, satria tsy marina ireo fanitsiana nataon'ireo namandreo. Tsy izany no fahalalako an' Jehova hoy Joba. Tsy tahaka ny filazanareo ny fahalalako azy. Marina ny fitsarahan'i Jehova, ka amin'izay fahamarinan'i Jehova izay tsy amely atahaka izao izy olombelona. Nanao izay heveriko fa araka izay sitrak'Andriamanitra, tsy niala tamin'ny lalany aho, fa Andriamanitra mamely aho, ny tanan'Andriamanitra mamely aho, ary tsy fantatro izay antony anaovan'Andriamanitra izao ka te hahita azy aho, te hifanatritava amin'Andriamanitra aho, te hiresaka amin'Andriamanitra aho. Inona no antony anaovan'Andriamanitra izao amiko? Io no tena ady hevitra ao amin'ny Joba io. Nahoana Andriamanitra no mamely ny marina? Nahoana ny marina no mbola toa asian'Andriamanitra koa? Io zany ny fanontaniana velona ao amin'ny Joba. Ary namany moa dia milaza hoe, ianao ve dia ho endry no Andriamanitra ve zany ianao? Hitsangana iseho hitsaran'Andriamanitra ve ianao amin'izay ataon'Andriamanitra? Izany hoe ny fieritreretany ireto namany Joba ireto dia nametraka an'Andriamanitra ho azo ny kajikajy n'olombelona faritana. Ary mova tsy izany va ny fieritreretan'ny olona n'Andriamanitra indraindray? Ametraka an'Andriamanitra hoe izao ny toetra n'Andriamanitra, izao ny fomba n'Andriamanitra. Rehefa mizavatra tahaka ity dia tsy maintsy izao ny valiny ataon'Andriamanitra amin'ny zavatra tahaka ity. Rehefa manao izao ianao dia izao no ataon'Andriamanitra aminao. Ka noho izany dia hoy ireo namany Joba ireo, satria nanota tamin'Andriamanitra ianao dia ampiaran'Andriamanitra ny fahatezerana. Fa Andriamanitra tsy mba mikapoka ny olona tsy manota izany. Dia hoy Joba, tsy izany Andriamanitra, tsy mba izany Andriamanitra, tsy izany no fahalalako an'Andriamanitra. Ary indraindray araka ny lazaiko teo
sika dia mamaritra an'Andriamanitra tahaka izany koa. Firifiry moa ny olona mihevitra ny fomba an'Andriamanitra. Indraindray dia misy fomba mahazatra ihany ampiasain'ny olona rehefa mivavaka na miresaka amin'Andriamanitra. Dia ohatra hoe fomba mahazatra misy ity: mangataka aminao aho Andriamanitra, kasio ny fony Andriamanitra, aoka ny tananao, ataonao amin'izao. Metraka an'Andriamanitra tahaka ny olona hoe Andriamanitra mahafaka manao ity ny fomba azon'Andriamanitra atao, ity no tokony ataon'Andriamanitra aminy. Fa Andriamanitra ve tahaka izany tokoa? Ary dia io amin'izany valiteny izany no itenenany Joba eto hoe fantatro fa velona izy. Ilay fahavelomana lazain'ny Joba dia tsy fahavelomana ametrahan'ny Joba an'Andriamanitra araka izay fiheverany olona azy, hoe tahaka ny robot Andriamanitra, ka tsy manana fisainana sisa fidy amin'ny olony, amin'ny zanany, amin'ny hitantanany, ny lalakalehan'ny zanany. Fa rehefa ity dia ity. Fa lazain'ny Joba fa velona ny mpanavotra azy. Ny velona dia manana safidiny, manana izay eritreriny, manana izay hitantanany ny zanany, ka heverany fa hampaomby ny zanany amin'izany. Misy ray aman-dreny mamolaka ny zanany, na dia efa mahay be aza ilay ankizy ao an-trano, mahay be any am-pianarana, fa mbola sereny ray aman-dreny tsy mahazo matory alohany amin'ny 7, alohany amin'ny 10. Mafy amin'ilay zaza zany. Fa nahoana moa? Satria ny ray aman-dreny ny mahalala hoe ity no mahatsara azy, tsy maintsy foazy ny ray amin'ny 4. Mafy amin'ilay zaza zany. Fa tahaka izany ray aman-dreny. Dia Joba dia mieritreritra fa Andriamanitra mahalala izay tondrany. Ary dia lazain'ny Joba eto amin'izao tohizany izao hoe rehefa na dia izao aza ny manjo ahy, na dia levona aza izao hoditro izao, eny tsy izany ihany aza fa na dia hitsana hiala amin'ny taolako aza ny nofoko, ka ho levona dia mbola ho hitako Andriamanitra, hahita azy aho, ary hita azy eo ambonin'ny vovoka, ka tsy olon-kafa no hitantara amiko hoe izao sy izao sy izao ny fomba an'Andriamanitra, izao sy izao sy izao ny ataon'Andriamanitra, fa izaho mihitsy no hahita azy, izaho mihitsy no hiresaka aminy. Hafatra pitain'ny Joba ho an'ny mpanompon'Andriamanitra azo pahoriana izany. Mety hantra amin'ny olon'Andriamanitra hatramin'izay fangiry firiana lalina indrindra azy. Ary amin'izany mety ao ihany ny fangiry firiana miantra amin'ny nofo, fa ny fitsarana ataony ivelany vao maika mangiry firy. Kanefa hoy Joba tsy menatra, tsy matahotra, tsy manana iay ny iaona amin'Andriamanitra aho, satria fantatro fa mahalala ny lalana hitondrany ahy izy. Mahalala ny lalana hitondrany ahy izy. Ry havana, mety mandalo fahasairanana samy hafa isika amin'izao andro manahirana mitranga eto amin'izao tontolo izao. Ary mety handinika ny toe-javatra misy, fa izao izay zava-dehibe dia mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika, hoy ny apôstôly. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika, izy ilay efa nitondra ny adintsika, nitondra ny fahafatesantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary manamarina antsika amin'ny hitsanganany tamin'ny maty. Ary mijery izany isika
dia tsampa fa efa nitondra ny aretintsika tokoa izy. Ka tsy tahaka ny fitsarana nataon'ireo namany Joba tamin'ny Joba, fa izy nandray ny tsy fantanterantsika tao amin'ny tenany Jesosy izany, ary ahita azy isika, ahita izany lalana hitondrany ny fiainantsika izany, ka ho faly sy ho ravoravo amin'izany. Faly sy ho ravoravo amin'izany. Maro ireo manana fahoriana sy fahasairanana samihafa amin'izao andro izao, tebiteby, manahoana ny efarana, inona ny zavatra hitranga. Izao no tsarovy, velona ny mpanavotra anao, velona ny mpanavotra anao, mahalala ny lalana hitondrany anao izy, mahalala ny lalana hitondrany anao izy, dia lalana velona mizotra makamin'ny fiainana mandrakizay. Izy mahafantatra ny momba antsika, mahafantatra izay ataony, mahafantatra izay ataony amin'ity firenena ity, mahafantatra izay ataony amin'ny fiangonana, na inona trangan-javatra toa manan-kery ny fahavalo. Fa ahoana moa izay nianatra amin'ny Joba, tahaka ny nahoana moa ny fahavalo ny devoly dia manan-kery, ao anatin'ny ray andro dia fongana daholo ny momba ny Joba, toa tsy misy azo alahatra, toa tsy misy azo eritreretina, atao hiadiana amin'izany. Misy fotoana tokoa mety hanjakany fahavalo eo amin'ny fiainantsika, kanefa izao mahatoky Andriamanitra izay mizaha toetra antsika fiangonana, mizaha toetra antsika amin'ny fiangonana, ary raha mamela antsika ho zaha toetra amin'izany izy, tsy hoe manary antsika Andriamanitra mikatona ny fiangonana, sahirana ny be sy ny maro, tsy hoe manary antsika Andriamanitra, tsy manary antsika izy, mijery antsika izy, mamantatra ny finoantsika izy, ary amin'izany izay kendreny izao fizahan-toetra izao dia ny ampiorina tsara antsika ao aminy, ampiorina tsara antsika ao aminy, koa dia miorena tsara, velona ny mpanavotra anao, ary mahafantatra izay momba anao. Mitenena koa ary tahaka ny Joba hoe ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, eny ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Ry Jesosy Tompo, misaotra noho ny teninao, mampianatra anay, mampahafantatra anay fa velona ianao, manana ny fieritreretanao ny amin'ny lalana hitondranao ny fiangonanao. Dia tehirizo izahay aharitra aminao, ho voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.